hitadiny tavako hiala amin'ny raha tsy fanaony iaino aho hanasitrana ny taniny aho izy zao nefa isaorantsika n'Andriamanitra fa na inona mitranga raika amin'ny 20 taonany zany no nitondrana vavaka n'ity firenen'ity inona ny antony satria nisy olona nietsehin'ny tompo tany hoany hanambara fitiava-tanindrazana mahita ny zava-misy dia niantsoantso izy tsy heninao ve zany antsoantso zany manerana ny tany inona mahantra mahonena mitady famonjena ary noho izany ry havana dia aoka ho ao anatytsika amin'ny maha-kristianina tsika izany fitiavany tanin-drazana izany tamin'ny herintsika dia nijeriny hoe inona moa no atao hoe kristianina fantatsika rehetra ny hoe kristianina ara-tantara kristianina ara-piarahamonina kristianina ara-tsoratra masina dia ireo kristianina izay naniray eny Kristy ka tonga zanak'Andriamanitra ary ireo tonga zanak'Andriamanitra ireo no ndeha jerentsika ireo tena manana fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra ireo andeha jerentsika ny toe-piainany teo amin'izao tontolo izao satria tsy amin'izao fotoana izao ihany no misy olona tena tia ny tanindrazany fa santionany vitsivitsy ihany no nitsongaiko hodiniantsika anio ny fitiava tanindrazana inona no atao hoe fitiava tanindrazana raha misy olona milaza hoe tia tanindrazana dia eo ny tsy maintsy hojereny hoe ahoana moa ny politika koa raha tia ny tanindrazako aho inona mazava loatra fa fikatsahana fandriam-pahalemana satria izany raha teo no hevitr'Andriamanitra hoe mila fandriam-pahalemana izany no ilainy ity zao tontolo zao ity ka raha tia tanindrazana aho dia ho zava-dehibe amiko ny fikatsahana fandriam-pahalemana zay zava-dehibe amiko mihitsy zay tsy te hiadina amin'izy raha azo atao ny voasoratra dia ataovy zay havananareo amin'ny olombelona rehetra fikatsahana fandriam-pahalemana ny manaraka amin'ny ara-tsosialy fampandrosoana ara-toe-karena fanatsarana ny fiarahamonina fanajana ny zonony tsirairay izany no andraikitry ny kristianina raha mijery ny ara-tsosialy isika satria fampandrosoana ara-toe-karena ve sitrak'Andriamanitra ane zany mbola azontsika tao indray ny mandinika ny hoe inona avy ny loharano-karena araka ny soratra masina fa matoa Andriamanitra nampanantena fitahiana ohatra fotsiny meko anareo Deutéronomia 7:20 raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao hotahiko ianao an-tsaha hotahiko ianao an-tanàna eto Madagasikara 80% tantsahany maro dia inona ary no zava-miafina atoron'Andriamanitra tenin'Andriamanitra io raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao hotahiko ianao an-tanàna hotahiko ianao any an-tsaha hotahiko niteraky ny kibonao Deutéronomie 7:20 hitantsika 1 hatramin'ny 4:40 fitahiana avy amin'Andriamanitra zany raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ary azontsika atao ny mijery aiza ny fahamarinany zany amin'izao tsika miteny zao misy ve olona na fikambanana miaina amin'izany raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao loharano-karena anankiray manko ny fiainona ny tenin'Andriamanitra mazava koa nefa fa loharano-karena ihany koa ny devoly loharano-karena koa ny devoly meko ho fiatonatrehiko izy tamin'i Jesosy dia omeko anao zao rehetra zao fa nomena eny dia mazava loatra fa misy olona manan-karena noho ny halatra noho ny zavatra tsy marina ataony satria miaraka amin'ny harena ny devoly izy mety misy zany satria ny devoly dia meko ho fiatonatrehiko fa omeko anao zao rehetra zao ary zany nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo misy olona manompo ny mamona dia manan-karena tokoa izy
nefa misy olona noho ny fitahin'andriamanitra azy dia manan-karena izy araka ny tenin'andriamanitra ka isika kristianina amintsika kristianina dia mazava loatra fa ny fampandrosoana raha toe-karena dia ny fanarahana ny tenin'ny tompony atsika tsy raharan'ny tompony hoe te handroso raha toe-karena ianao tsy raharany zany fa saingy izao izay programan'andriamanitra ho amin'izany no arahan'ny kristianina ny manaraka zany hoe fanatsarana ny fiarahamonina bien sûr ny mampalahelo indraindray dia zao tsy raharany olona ny fiarahamonina tsy tena raharany fa ny azy ihany fitiavatena foana ny manjaka ao fa tsy manjery ary mba manahoana moa ny fiarahamonina manahoana inona mba azoko atao hanatsarana ny fiarahamonina satria izany no isan'ny ho fampandrosoana ihany koa eo amin'ny firenena ny amin'ny hoe fanajana ny zonony tsirairay tsy manaja ny zoko ihany fa ny zoan'ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina ary io le tenitsika hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao le zoany anankiray mba jereo koa ny zoany amin'ny fiainanao fa tsy hoe ny ihany tsy maintsy ajaina kanefa raha manitsakitsaka ny zon'ny hafa ny zoko dia tsy manaja ny zon'ny mpiara-belamika aho ary tsy hevitr'andriamanitra zany tiavany namanao tahaka ny tenanao izany ny tenin'andriamanitra ary hojerentsika kely ny andraikitra manokany mpitondra fanjakana ny kristianina eto aho dia milaza fa ny epistiliny ka tsy nisoratana ho ny tsy kristianina ny epistily dia nisoratana ho ny olon'andriamanitra olona efa nanaiky an'i Kristy satria tsy zaka ny olona tsy manaiky an'i Kristy ny tenin'andriamanitra ka raha mijery ianao Romana 7:21 dia ao no anambanran'andriamanitra fa inona kay ny andraikitry ny mpitondra andenge sokafy ny baibolinao raha kristianina ianao ka mpitondra raha tianao ny tanindrazanao dia tsarovy ny hevitra napetrak'andriamanitra ho anao amin'ny maha mpitondra anao ary eto aho ry havana dia mbola lazaiko anareo nanoratra ty boky ty aho hoe fahefanampindramina mbola lazaiko anao ny momba azy rehefa avy eo fa jereo kely nge ny Romanina 7:20 dia ho hitanao ny hoe inona ary no andraikitry ny mpitondra ary inona no tokony ho toetsaiko raha kristianina aho ka mpitondra fanjakana na hatramin'ny ambany indrindra na ambony indrindra na manana toerana any amin'ny fiarahamonina any aho izao ny voalaza ao amin'ny 7:20 manomboka amin'ny 1 aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe hafatra ho an'ny kristianina io fa hojerentsika aloha ny hoe kristianina mpitondra manana andraikitra manana fahefana amin'ny toerana samihafa mety misy azy fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra ary izay manohitra ny dia hahazo fanamelohany fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra ny fahefana vano tianao ataovy ary izay tsara dia hahazo dera avy aminy ianao fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsara anao fa raha ratsy kosa no ataonao dia matahora fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy koa tsy maintsy manaiky ny olona nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa inona nge ny andraikitry ny kristianina mpitondra manaiky izy fa mpanompon'Andriamanitra manao izay hahatsara ny mpiara-monina aminy raha kristianina mpitondra izy fa raha tsy kristianina izy tsy mahagaga anao raha tsy afaka manaky an'izany izy satria ny boky hoan'ny Romanina ny epistily rehetra dia nisoratana ho an'ny kristianina ary izany mahazava dia mbola ho hitantsika manaraka ny andraikitry ny kristianina rehefa avy eo hoe inona kosa ny andraikiny ny Timoty 2 dia mbola manamafy zany ihany
Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany sy faharoa mbola manamafy ihanyny hoe ko mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana fivavahana fifonana fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandry faizay amin'ny te-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamaontinana rehetra. Inona no ataon'ny manam-pahefana hoe manao izay hampandry faizay. Raha kristianina zany dia miezaka aho amin'ny manam-pahefana eo amin'ny toerana mba hampandry faizay ny firenena na ny fiarahamonina izay misy ahy. Petera voalohany toko faharoa andiny 3:10 dia mbola izany ihany. Petera voalohany toko faharoa andininy 3:10 sy ny manaraka. Petera voalohany toko faharoa andininy 3:10 andininy toko faharoa andininy 3:10 hoy izy hoe ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny rahiny hamaly izay manao ratsy izy fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra hampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa. Izany hoe ireo manam-pahefana ireo raha misy anarana ka tsy mety dia anjara ny manafay azy ary izany misy ny tribonaly. Kanefa mazava loatra fa raha kristianina ianao ao amin'ny toerana misy ianao dia izao zay hamaly zay manao ratsy anarana tsy mety ary izany anjarantsika izany fa saingy izao raha sanatria ka ny tsy meloka ny melohina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Tia ny tanindrazan'ny kristianina, tia ny tanindrazany ny kristianina marina. Andenge ho jerentsika ao amin'ny testamenta taloha no jerentsika na dia mbola tsy kristianina aza, tsy mbola misy olona natao hoe nandrahin'ny Kristy satria mbola tsy teto tany Kristy, fa misy olona tena tia n'Andriamanitra. Ka raha mamaky ny Salamo 7:30 ianao dia hirany babo tany Babilôna io. Raha manadino anao aho Jerosalema aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilanitra manozo ny tena raha manadino ny tanindrazany. Maro amintsika reto ngamba mba nipetraka tany an-dafy ihany nandritra ny fotoana vitsivitsy na maromaro. Mihetsika ry ny fonao raha vao misy zavatra renao ny amin'ny Madagasikara. Ary ity boky ity havana dia nisoratako tany an-dafy vokatry ny fihetsem-poko vaovao re avy ety Madagasikara. Nahoana satria rehefa tena kristianina marina ianao dia tianao ny tanindrazanao. Raha manadino anao aho Jerosalema aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilanitra. Fitiava-tanindrazany tany Babilôna zany, tsy any Jerosalema intsony izy, any Babilôna izy. Any izy ny mahatsiaro ny tanànany, tsy mety manadino ny tanindrazany ny olon'Andriamanitra. Nehemia nandriva vaovy amin'ny rahalany izy. Manahoana arseny ny any an-tanindrazantsika any dia andenge mba ovakitsika ny eo amin'ny Nehemia toko voalohany enge andeha lovakitsika. Nehemia toko voalohany ahitantsika zany toepony Nehemia zany rehefa nieritreritra any Jerosalema izy. Nehemia toko voalohany ny andininy 3. Zao manko ny voalaza ao. Vakitsika nge ny andiny voalohany hatramin'ny 3 hoe tamin'ny volana Kisleo tamin'ny taona 20 raha tany an-dapany Sosana aho dia tonga hanany anankiray amin'ny rahalahako mba amin'ny lehilahy
mba amin'ny lehilahy sasany avy tany joda ary nanontaniako azy ny amin'ny jiosy efa afaka izay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema ka hoy navaliny ahy ny sisa tamin'ny fahababoana zay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny manda amin'ny Jerosalema sady nodoran'ny afo ny vavahadiny ary rehefa nandre zany teny zany aho dia nipetraka ny timany sady ny ferinaina andro maro ary ny fahadianana sy ny vavaka teo natrehan'Andriamanitra ny lanitra zany ny fitiavan-tanindrazan'ny olon'Andriamanitra manana ny toerana Nehemia manana ny toerana ambony izy tany nandeha tany am-pahababoana azy nefa tsy azo ny ataony manadiny ny tanindrazany ka nisy tonga avy any ny rahalany dia nanontaniany manahoana ry seny any tanàna any manahoana no nyreny ny tany tanàna ny fahadianana sy ny vavaka izy izany no nampisehoany voalohany ny fitiavan'ny tanindrazany fifadikanana sy vavaka fifonana teo anatrehan'Andriamanitra fa ny antony nahavony firenenay anie Andriamanitra dia fantatray fa niditry ny fona ihany natongo zao fitiavan-tanindrazana tao am-pony Nehemia Estera izao ny teniny ataoko ahoana ny mijery ny fandringanana ny havako fa inona no nitranga navoaka ny amana ny lalàna any am-pahababoana izy amin'io fa izy vadiny mpanjaka hamana prime ministre namoaka lalàna haringany daholo ny jiosy rehetrarehetra nivoaka ny lalàna ary ny lalàna mediana sy persiana rehefa nisoniaviny prime ministre ny soni azy tsy azo ovany io fantatry Estera io ary dia ny zavatra nitranga dia izao tsy maintsy iseho anatrehan'ny mpanjaka izy ary nilazana izy anefa tsy avy miseroserotra hoe vadiny mpanjaka ka dia andeha anao ohatran'izao tsy afaka nanao zany izy fa raha tsy tondroin'ny mpanjaka ianao tamin'izany tsy mahazo manatona azy dia nilazany Mordekay dadatoany izy sao dia izao nametrahany tomponao amin'ny toeran'io Estera hisy ihany ny famonjena ao ny jiosy sao dia izao nametrahany tomponao amin'izao toeran'izao dia inona nataony Estera ndana ary ozy ndana mifadi aniny ianareo mandrisy ny 3 andro mivavao aho fa iseho eo mpanjaka aho raha maty aho dia aoko ao faty tsy maninona fa iseho anatrehan'ny mpanjaka aho ny fahadianana sy ny vavaka nisy ny 3 andro zareo dia inona nisy rehefa nanatina ny mpanjaka izy tondroin'ny mpanjaka hiditra dia niditra izy tena mbarany marina misy lalàna ane ry mpanjaka navoaka ny prime ministre ary tsy azo ovany zany fa haringana hono ny jiosy nisy zany ataoko ahoana ry mpanjaka ozy no hijery ny haninganana ny havako fitiavan-tanindrazana zany haringana zany hoe raha jerena zany te fitiavan-tanindrazana isika fa tsy ny tanindrazana tany ihany anie ny tanindrazany fa ny veloleo indrindraindrindra ary ny jiosy namany any am-pahababoana any ny jiosy namany nefa na dia any am-pahababoana azy haringana tsy zaka ny Estera zany tsy zakako ny loza hanjo ny fireneko ary zany nahatonga azy nitaraina mafy tamin'ny mpanjaka dia inona nataon'ny mpanjaka noho ny fitiavan-tanindrazan'ny Estera naantona tamin'ny hazo hamana prime ministre ary nymena lalàna vaovao ianareo jiosy tsy azo ravana le lalàna hoe haringana ny jiosy fa izao kosa ny lalàna nataon'ny mpanjaka mahazo miaro teny ianareo vokatry zany nandresiny jiosy vokatry ny fitiavan-tanindrazana fitiavana ny mpiarabelona aminy tao am-pony Estera zany dia andeha mba ho jerentsika hoe amin'ny testamenta vaovao tipa anankiray any no nalaiko fa betsaka anao zao laina dia ny tipany Jesosy tompo lioka 9:1 Jesosy nitomany any Jerosalema na dia Jesosy aza rehefa hitany fa tanondomindoza Jerosalema
nitomany izy ry Jerosalema impiry anty anangona anao tahaka ny fanombany reniko nyzany ambany elany fa tsy nety ianao ho avy aminao ny andro hanangana ny fahavaranao tovitany manodidina anao hanemitra anao manodidina izy tsy averisy vato ifanongoa eko tsy oravana nalaelo anie Jesosy tamin'izany havako nalaelo izy izany ve ny zavatra hiatra amin'ny zanaky ny fireneko nitomany izy fitiavan-tany razana izany fitiavan-tany razana izany raha makany Jerosalema ianao ety andafy tsy naniny aty ny tendrombohitra Oliva dia mandalo ny loasakidrony ianao mandalo ny loasa dia avy eo ianao mandalo ny loasany Getsemane dia inona no hitanao tanànan'i Jerosalema tamin'ny andron'i Jesosy tempolony teo amin'izao zaho miteny aminao zao moskeno eo rava tanteraka ny tempolon'i Jerosalema efa nitomany anie Jesosy tompo e nitomany ny tany razana izy indroa ihany Jesosy ny voalaza fa nitomany ao amin'ny baiboly teo amin'ny fasan'ny Lazarosy sy izy evely andafy tsy nanina nitazana ny Jerosalema havako hatraizany fitiavanao ny tany razanao fa izany no fitiavan-tany razana hitatsika natao amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao raha izany ary no izy inona no andraikitra tiako ampaherezana atsika fantatsika rehetra ny hoe inona no andraikitry ny kristianina ho jiro sy fanasina fantatsika rehetra io fantatsika rehetra io ny hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ianareo ny fahazavana ny mahonena ny havako 80% ny mpitondra eto amintsika kristianina daholo raha mba isika manko ny fahazavana hamirapiratra ny Madagasikara raha miaino ny tenin'i Jesosy isika ary zany namporisia atsika zany namporisiko anao amin'ny maha kristianina anao mety eza ireo tena jiro eo amin'ny toerana izay misy anao mety eza ho tena fahazavana ilay tahaka eo amin'ny toerana izay misy anao mazava loatra moa fa raha tsy miaraka amin'ny Jesosy tsika tsy afaka ho fahazavana raha tsy miaraka aminy ary noho izany isan'ny andraikitra anankiray ho vavolombelon'i Kristy ho vavolombeloniko ianareo nanomaky boky anankiray aho misy zazavavy anankiray laza ny tena no kristianina izy nefa mba hiala volony izy dia lasa izy nakany amin'ny boîte de nuit dia nanao balina dia nianjera dia natsangan'ilay tovolahy any dia zao ny fanontaniana napetrany tamin'ilay tovolahy kristianina ve ianao dia izy tovolahy dia ilay tovolahy ary ianao kristiana ka inona no ataonao aty anjaratsika ny mijoro vavolombelon'i Kristy amin'ny toerana izay misy atsika mba halain'ny olona tahaka ny fiainantsika na amin'inona satria Paoly aza dia nilaza hoe aoka hanahaka ahy ianareo tahaka ny anahafako any Kristy dia inona no ataoko raha eo amin'ny toerana anankiray manahirana ahy misy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisiko dia inona ny ataoko raha Jesosy tompony teto inona no ho nataony hanaiky izy sa handa ny tenin'Andriamanitra raketina omponao no hamaly izany mahatonga hoe atopoko no iraketako ny teninao mba tsy hanitako aminao zavatra anankiray koa antony fandraisana andraikitra efa hitantsika teo aloha nahoana no andray andraikitra satria tiako ny hisy ny fiadanana sy ny fandripahalemana io fiadanana io ry avana aliko atoko faharoa andiny efatra amby folo fiadanana eo ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahana izany hoe raha olona kasitrahan'Andriamanitra aho ka mahay mampity zany amin'ny hafa dia anjary eny amin'ny fiadanana izahay
ny olona kasitrahan'Andriamanitra, ny olona manaraka ny tenin'Andriamanitra, dia ho hitantsika fa ny fandraisana ndraikitra dia ny asian'ny fiadana sy ny fandriam-pahalema, ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa anjarantsika izany. Hitantsika ao amin'ny Matio 9:1-10 mivavaka isika ho tonga ny eny fanjakanao. Dia hozy ny tompo ka inona ary no ataonao e? Raha tianao ho tonga ny fanjakako, inona ny ataonao? Tsy maintsy ny fiainako aloha ny anjakany. Rehefa anjakan'ny tompo ny fiainako dia azoko atao ny mijoro vavolombelona, ary ny olona dia anao koa hoe mba hanara-dianareo zahay satria hitanay fa momba anareo Andriamanitra. Ny anankiray koa nefa dia izao. Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fiainana mandrakizay. Alohan'ny andehanako tatery havana dia ny tsena ny koziny ny vadiko aho maty tany an-dafy. Nentina vety izy ary dia andeha levina any Antoliara Rapitso. Vory daholo ny fianakaviana, bien sûr. Fa firy moa ny mieritreritra ny hoe ahoana ny any akoatra. Ahoana ny any akoatra. Izao anefa ny nahatongavany Jesosy teto tany, aoka tsy ho adinotsika izany, ny antony nahatongavany teto tany, dia mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izay ny tena nahatongavany Jesosy teto tany. Tafaresaka taman'olona aho amaly hariva ny amin'ny hoe fiainana mandrakizay. Tsy zavatra zany ane ahoana ane zany tsy ohatrany tsy mieritreritra mihitsy io nefa io olona maty io ane, io olona maty io raha tsy nanana fiainana mandrakizay dieny teto tany izy dia hijaly mandrakizay any amin'ny elo e. Ary ampijalian'andro amanalina mandrakizay ao amin'ny farimrehetra afisolfary izy. Ary zany ny tena zava-doza indrindra. Ary zany ny tena loza anjo ty firenetsika ty havako. Izany no loza anjo azy raha maty anio izy ho any amin'ny elo. Ary rehefa tonga ny fisarana farany ho any amin'ny farimrehetra afisolo farany ireo e, ampijalian'andro amanalina mandrakizay any ireo e. Zakanao ve zany ry kristianina malala? Zakanao ve zany? Izany no anjo ny fianakavianao, zany ny anjo ny mpiarabelona aminao, reo olona mandehandeha an-tsena rehetrarehetra reo. Raha tonga anie ny fahafatesana ho any amin'ny elo an'ireo e, mandainga anie le hira hoe Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra ka tsy misy ny elo e, mandainga zany. Ataon'Andriamanitra ahoana hono no andefa ny olona any amin'ny elo, nefa Jesosy ny laza, tsy ho very zay rehetra mino azy, zay tsy mino azy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary raha tsy manana an'izany ao anatinao ianao havako, tsy tory filazantsara ianao e. Avelao ny olona andeha amin'izay alehany any, ny fiainako ihany no ataoko. Sao dia tia teny ianao havako. Sao dia tia teny ianao. Ianao mahalala fa ho any amin'ny elo izy io, nefa dia tsy ho ambaranao aminy ve? Dia hoy fara hoe dia tsy nambaranao ahy izy. Anjarantsika ry havana. Raha tianao ny tany razanao, fomba ahoana fitoriana ny filazantsara. Amin'izany no azahoanao maneho ny tena fitiavanao ny tany razanao. Satria inona moa sy mahazo ny olona ny mahazo rehetra zao ary izy nefa very ny ainy. Ndray andro ry havana amin'ny teny amin'ny Assemblée nationale nisy député nodimandry voninkazo zany, zavatra be mihitsy nameno manodidina le vatapaty. Dia inona moa nifany manova inona io? Aiza ny fanahiny olona io satria voatenyrony olona no fatindray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana. Aiza ny fanahiny? Ninona ataonao amin'io vovoka io? Tsisy dikany eny io e. Tsisy dikany io. Fa le fiainana mandrakizay. Raha tsy manana fiainana mandrakizay dieny eto tany, satria fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika. Ary eo amin'ny zanaka zany fiainana zany. Zay manana ny zanak'Andriamanitra ny manana fiainana mandrakizay. Tsy afaka hanana ny zanak'Andriamanitra nefa izy raha tsy mitory amin'ny filazantsara ianao. Omaly nisy olona mianaka tonga tao amin'ny taotrano andondoro ety nampandrona hitory filazantsara hono ny aviany ao.
fa tsy ny fiainana mandrakizay anefa notoriny fa ny doktrine inoany zay fantatro tsy sahy mivavaka am' Jesosy akory satria tsy Andriamanitra Jesosy ary tsy tokony hivavahana Jesosy. Izany ve ny filazantsara hotoriana? Havako fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra atsika ary eo amin'ny zanaka ihany zany fiainana zany. Inona nefa? Inona io? Ny tompo hoe mandehanaka toriany filazantsara. Inona io filazantsara io? Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ny Korintianina 1:2-2. Fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Zay ihany. Satria raha tsy mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka mampibebaka olona handray an'i Kristy, handray famelan-keloka amin'ny alalan'ny ranony zanak'Andriamanitra, raha tsy zany ny filazantsara torianao, milaza aminao aho fa tsy filazantsara zany. Ary eto aho dia ty ampirisika anareo mpanao Galate 200. Raha tsy misy hafatra bebaka olona ho tompoko dia tahaka ny filalaovana fotsiny ihany io, falifaly mitsinjatsinjaka ny olona fa tsy misy fo vaovao sy fanahy vaovao mandray fiainana mandrakizay. Tsara ny mihira mideran'ny tompo fa ny zava-dehibe indrindra ny hafatra napetraka ny tompo farany indrindra mandeha any ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany no fitiava-tanyrazana. Izany no fitiava-tanyrazana. Fitoriana ny filazantsara nahoana mba hanana fiainana mandrakizay zanaky ny fireneko. Fa raha zavatra hafa ny kendrenao dia malahelo aho ilaza aminao fa adininao ny hafatra farany napetraka ny tompontsika mandehana ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary dia ampahery anao ny amin'izany aho. Ataovy izay hitorianao ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba ho vonjena ny mpiarabelona aminao. Fa inona moso azontsika nanana tomobile be dehibe daholo azytsika menakavy embouteillage no betsaka. Nefa ho any amin'ny elo rehefa avy eo anao embouteillage koa mankany amin'ny elo enganieka tsy ho izany. Tsy ho izany satria hianao mpanaraka ny fanabeazana dia hitory ny filazantsara mba hahatonga anao ho mpiara-miasa amin'ny tompo. Ary manaraka izany amin'ny lafi-piainana rehetra na ny eto tany azany Josoa 1:7 hatramin'ny 10 tsy efa nandidy anao va aho aoka tsy ala eo ambavanao ny teniko saintsainao andro manala fa amin'izany dia alavirary ny lalanao anao sady ambinina na eto tany azany eo ho ambinina ny anao e. Ny Deutéronomia moa efa fantatsika Daniel azafady Daniel 7 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 9. Tenin'Andriamanitra zay manome atsika fampaherezana koa zany ny amin'ny fanarahantsika ny tompo. Daniel 7 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10 mba tiako vakiana kely amintsika rehetra io. Daniel 7 andininy 9. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ry Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra zany. Indro Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny tananao. Mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza aoka fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tompoinay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Inona moa ny dikan'izany? Fahasahiana mijoro vavolombelona eo anatrehan'ny mpanjaka. Adidinao kristianina zany. Nahoana? Raha mamaky ny tantara io ianao noho ny fijoroany izy telo mirahalahy vavolombelona taitra na Nebokadnezara azy ary nanjary niteraka fanivana ny lalàny Babilonianina zany
satria ny lalàna teo aloha zay tsy mikohoka amin'io sary volamena ataoko io dia atao anaty lafaoro misy afo mirehitra izy telo mirahalay tsy nanaiky. Ny Andriamanitra ay mahavonjanay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra io. Nefa na tsy hamonjanay azy izy dia tsy maninona. Raha ho faty ao azy zay tsy maninona. Fa izao ny Andriamanitra ao dia tsy tomponay. Sary volamena nataonao dia tsy vavahanay. Na tsy tao anaty afo mirehitra izy telo mirahalay. Nanjary efatra izy noho ny tonga tao. Totateraka tamin'ny sahady ny tenin'ny tompo eny anjelin Jehova toby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Dia inona no nitranga rehefa avy eo? Sadraka sy Mesaka ry Abednego mpanompon'Andriamanitra avy indrindro mivoa dia nanatina Nebokadnezara izy telo mirahalay. Tsisy maina singam-bolo aza. Namoaka didy Nebokadnezara fa manomboka hatramin'izao. Dia ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ry Abednego no tompon'ny Babiloniana. Havako noho ny fahasahiana nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra tsy hanompo sampy na dia atsipy eo anaty lafaoro misy afo mirehitra azy. Ilainao zany ry kristianina malala. Raha misy zavatra mpanaovonanao sanatria manohitra tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ihany arahana. Dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ho hitanao zany amin'ny fotoanany. Mba ho voninahitr'Andriamanitra mahalala ary havana. Na azo affectation disciplinaire reto fonctionnaire mpivady. Fa naninona tsy nanaiky ny zavatra nampanaoviny PSD tamin'ny fotoanany. Manohitra tenin'Andriamanitra. Affectation disciplinaire signée par le ministre en personne no azo izy mivady. Zavatra nitranga nefa dia zao. Telo taona monja tatoriana tafahaona tamin'ilay ministra izy mivady. Efa tsy ministra intsony ilay ministra tamin'izay. Dia ny fanontaniana napetraka ilay ministra dia zao noteny, mbola mivavaka ve nareo mivady? Hoy izy hoe tsy mbola miova Jesosy monsieur le ministre. Toutes mes félicitations. Nanjary nanova fijery ilay manam-pahefana nanome azy affectation disciplinaire ny fijoroany izy mivady tamin'ny fanarahana ny tenin'ny tompo sy ny nahitany ny fiarovan'Andriamanitra azy. Havako sahy mijoro raha tia ny tanindrazanao ianao. Hijoro amin'ny fahamarinana amin'ny tenin'ny tompo na inona mpanaovinanao manohitra ny tenin'Andriamanitra azafady tompoko kristianina. Tsy afaka manao zany aho. Tahaka le chef protocole anankiray efa nambarako nareo tamin'ny heriny, chef protocole anankiray tany amin'ny faritany tamin'ny fitondrana teo aloha tany aloha. Zavatra nitranga hoe ho avy ety Andriamantoranaka dia diavy vehivavy izy. Le chef protocole jamais. Ry havana, mila tsika ny firenena, mila nao hijoro amin'ny fanarahana amin'ny tompo ny firenena mba haninona mba sady hanana fiainana mandrakizay izy. Dia hitantsika ny asan'ny apôstôly toko fahadimy fa 7:20 ihany koa. Inona nga io? Tenin'ny Israely anie io tenin'ny mpianatra anie izy hoe dinio raha marina ao anatrehan'Andriamanitra na tsy hanaiky anareo mihoatra noho ny olona. Fa mihoatra n'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny tokony ekeny mihoatra noho ny olona. Amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny kristianina, Andriamanitra ihany no hitari-dalana azy Andriamanitra ihany no hitari-dalana azy. Ary raha tianao handroso ny firenenao, Deutéronomie 4:20 tsy azo adinonio. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka. Ry havana, izay ary no azoko lazaina ny amin'ny fitiavan-tanindrazana. Mety isy mbola misy fotoana ihany azaontsika metraka fanontaniana, nefa nanomboka tamin'ny tononkalo sika mamela ahy hamaky aminareo tononkalo eto am-pamaranana. Matokiry gasikara fa mbola hivavaka izahay. Aneritreritra ihany no ahitako ny endrikao ry gasikara tanindrazako. Aneritreritra ihany no ampitako any aminao, dia indro tsinjoko sy tazako. Olo maro zanakao, alaim-panahy amoy fo, ka mivily ny fisainana, efa te hivary lavo, nanantena famonjena, fa mafy loatra ny adim-piainana. Na izany aza nefa, matokiry gasikara, fa tsy avelanay ianao hitanondro davo zao satria
mbola mahatoky ilay Jehovah tomponao. Aza aniny fa efany ka raha mibebaka izahay vonina iverina aminy dia ho tanterahiny eto ilay toky izay nomeny ho sitraniko ny taniny. Mbola hivavaka izahay ho an'ny zanaka rehetra mba ho tonga olo marina. Mbola hivavaka izahay ka ho fongariny tsy toy izay arena nangalarina. Mbola hivavaka izahay mba tsy hanompo sampintsony ny mpitondranao ry taniko. Eny mbola hivavaka aho dia hisy valiny tokoa ny ranomaso sy tomaniko. Mbola hivavaka izahay hitaraina sy angavy mba hiarenana ny ray. Mbola hivavaka izahay dia hibebaka tokoa dia hiaino anay ny ray. Mbola hivavaka izahay dia hisy vokany izany ho raketin'ny tantara. Mbola hivavaka izahay dia ho sitrana ianao matokiry gasikara satria mahatoky ilay ny teny hoe raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no avy aniry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hianany an-danitra aho ka hamelany heliny ary ahasitrana ny taniny. Inganery havana ka ho isan'izay mpitondram-bavaka ny firenena ianao. Rehefa raika amin'ny roapolo taona izahay ny misy miombam-bavaka ho an'ny firenena eto Madagasikara mba ho isan'izany koa ianao. Hivoaka tsy ho atsy ilay boky kely nosoratako hoe ny vavaka 200 monja ny vidiny fa avy any amin'ny imprimerie zao ary ao anatiny ny boky kely iny nametrahana miafatra ho an'izay te hiombona ho mpitondram-bavaka ny firenena. Ho an'Andriamanitra ny nahatra mbola hivavaka sika aorian'izay dia mbola misy fotoana kely mbola azo antsika mametraka fanontaniana hivavaka sika. Misaotra anao ray eo noho ny faminramponao sy ny fitiavanao fa ampianarinao izay ho tiany tany razanay fa ianao Jesosy azany dia nitomany an'i Jerosalemy, nitomany an'i Jerosalemy ianao satria fantatrao fa ho ravahana Jerosalema noho ny amafisam-pony mifona aminao izahay. Fa nomenao ny teny fikasana iorena ny finoanainy amin'ny tany razanay dia ny ianao hanasitrana ny tany raha mivavaka izahay. Mivavaka aminao izay tompo sitrano ny taninay. Fomba ahoana ianao neny mahay manasitrana azy tsy natorona hoe zao no ataoko hanasitrana azy fa ny andraikitray kosa dia ny mijoro vavolombelona mitoro ny firazanty tsara mitondram-bavaka indrindraindrindra ny firenenay. Ho isan'izany ane izay menakavy reto hitondram-bavaka ny firenenay mba ho sitraninao Madagasikara. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.